Tena tsy mahita tora reto fa miezaka mahazo an'le tianambara zany tamin'ny resaka fanampozinany. Misy sombiny vidéo zany mandeha, miezaka mahazo an'le zany fa tsy azoko, fa nareo sao de mahazo an'le izy. Fa andraso irahantsika mihaino de mba te hainao hoe ahoana fahazahoanareo an'le izy. Teo anelanelan'izay nivadin'io kozinan'izay nitondrony ho nanome pozina ny zokin'io dia io zany no miaraka tamin'le kozina le zokiny maty. Asana mazava le fanazavako. Fitinina le zavatra nitranga de tsotra. Nisy an'ilay kozina anankiray mitompipety zay ananao ny sakafo efa nanana lomolomy tamina kozina anankiray. Ny antony de inona araka ny teneniny Andriamatoa minisitra teo, ny zokovavy io nanao sakafo io, na afaka lazaintsika hoe traiteur zany, nanao sakafo tao, ny zokiny vavy dia sakaizan'le kozina, vadin'ny kozina ny anankiray. Manambady ara-dalàna zany le kozina io, fa sakaizan'ny zokiny ty nanao sakafo ty tamin'ny taona 19 sy 2000. Rehefa nisakaiza izy ireo de bevoka le zokiny ty nanao sakafo ty, ary nekeny mino fa tsy zakan'le kozina n'le vadiny io, zany hoe nisakaiza am'le zokiny tia nanao sakafo tia ka bevoka izy de niteraka. Teo anelanelan'izay nivadin'io kozinan'izay nitondrony ho nanome pozina ny zokin'io dia io zany no miaraka tamin'le kozina le zokiny maty. Asana mazava le fanazavako. Fitinina le zavatra nitranga de tsotra. Nisy an'ilay kozina anankiray mitompipety zay ananao ny sakafo efa nanana lomolomy tamina kozina anankiray. Ny antony de inona araka ny teneniny Andriamatoa minisitra teo, ny zokovavy io nanao sakafo io, na afaka lazaintsika hoe traiteur zany, nanao sakafo tao, ny zokiny vavy dia sakaizan'ny kozina ny anankiray. Fa sakaizan'ny zokiny ty nanao sakafo ty sakaiza izy ireo de bevoka le zokiny ty nanao sakan'le kozina sakaizan'le zokiny ka bevoka izy lasa mbola tsy azoko tsara fa lasa averina fandro farany efa sasakanina zao mbola tsy azoko fa izy hatramin'izao fa lasa averina indray. Teo anelanelan'izay nivadin'io nisy an'ilay kozina zay ananao sakafo efa nanana lomolomy tamina kozina
araka ny tenenin'Andriamanitra teo ny zoko vavy ny na araka sakafo tao zokony vavy dia sakaizany zany zokony tia le folo sy rehefa mivoka le zokony tia nanao sakafo te ary mihiny misakaiza zokony tia nanao sakafo tia dia mba tantarana azy zareo fa tena tsy azoko hatramin'ny farany tena tsy azoko. mariana aloha fa fianakaviana ny ao anatin'io tao anatin'io zany fianakaviana ataoko hoe même génération zany hoe mitovitovy taona mitopipety cousin cousine ny akabeazany ny invitation officielle telopolo mitondra namana sy ny karazany reo invité dia niakatra nanodidina ny enimpolo ny olona tao amin'ny toeran'io dia ao anatin'ireo invité reo dia fianakaviana no akabeazany tamin'ireo telopolo reo cousine ny tompopety no nampikarakarana ny sakafo zay voatazona ny amponjy izy moa am'izao fotoan'izao nampikarakarana ny sakafo izy cousine zany hoe mpianada ny ray aman-drenindreo neny tompopety ny vavy nen'io rahamatoa anankiray io ny lahy io zany no mikarakara sakafo inona ny tany aloha tsy maintsy misy tantara zany mba azahoana manazava bebe kokoa ny tena zava-misy tamin'ny taona 1940 dia maty ny zokon'io le olona nikarakara sakafo cousine ny tompopety io sy ny zanany andro vitsivitsy taty aoriana inona ny nahatonga an'izay zavatra zay teo dia efa niseho ny disadisa mpianakaviana fa misy olona na iahiny nanao ny zavatra io zay fianakaviana ihany cousine ny any zanaky ny anabaviny rainy moa zany ary mbola cousine ny tompopety ihany koa taty amin'ny taona 20 sy 10 dia vaky ny resaka ary nitera-pahabe maso olona io fa ianao mantsy an'le cousineny no nanapozina ny zoko ary nahafatiny zanany cousine ny tompopety sady cousine le mpikarakara sakafo zay le ataoko hoe resa-pianakaviana disadisa-pianakaviana ny amafy ny ataoko hoe fanolanana sy ny fandrafiana tao anatin'ny fianakaviana teo anelanelan'izay ny vadin'io cousine n'izay nitondrony ho nanome-pozina ny zokon'io dia io zany no miaraka tamin'le cousine le zokony maty asana mazava le fanazavako sakaiza zany zareo sakaiza ary na bevokany le zokony ny vadiny cousine ny le tondrony io ary io olona io ihany koa dia mbola nanana fifandraisana tamin'ny tompopety sy tamin'ny mamany tompopety dia mitombo ny disadisa taty amin'ny taona 20 ary zay no tena nahatonga n'le zavatra tsy ampeverana tsony
no raisiny le kozinan'io ho mpanampy azy ilay olona nytenentsika mpikarakara sakafo raha ny eo amin'ny ara-pivelomana dia sahirana tokoa izy fa le olona kozinany etsy amin'ny ilany zany metimety kokoa ny fivelomana. Teo zany ny tena nanomboka ny amafy ny fankalana any fianakaviana ary nanana ny olona io saina voasoratra anatin'ny procès verbal zany misy fiekena ary mbola mitombo le tantara tamin'ny 10 Jona teo dia nisy fankalazana anniversaire ihany koa tao anatin'ny fianakaviana akaikin'le olona saika ho pozinina io fa tsy tao izy dia najanona dia tonga ny tamin'ny 14 iny zany ary somary vitsy ny olona tao dia najanony aloha le izy tamin'ny le 14 dia zarany ary ny karakara sakafo maro ny olona dia tao amin'io no nanatanterahany an'le zava-doza nataony. Nafatarana hoe izy nanao an'ilay hoe karakara sakafo izy ekena fa sao dia tondro-molotra no nanambarainy satria tia tsy tianay satria mankahala anay dia izy no tonga dia nitenenina avy hatrany hoe nanao azy. Satria ny tantara dia mahavaly an'izay dia tamin'izay fotoan'izay no nanatanterahano zahako teo ny zava-doza nataony. Nitondra ny zanany izy naterany nampitondrana ihany koa izy ny zanaky ny kozinany anakiroa fa ny zanany naterany napetrany tany ambony riana moa ary tsy naseny tsy nahazo nidina nivoaka taty le zanany le niesy zany moa zany sy neveu satria mpianadahy-kely zay niaraka tamin'ny ray efa norarany ihany satria tany ampiangana zany ohatrany hoe nakinina taminy hoe tia mba hoe tany amin'ny anniversaire ny havatsika any dia netiny ary norarany aza mihinana fa tafihinana dia indrisy fa nodimandry tamin'ny sabotsy ny lanonana no nitranga tsy nivoaka ny trano mihitsy izy nefa ao anatina ataoko hoe lakourbe moa filazany reny satria tao ny tranon-drazany ray aman-dreniny ery ambo mirary ery be dia be ny fianakaviana no mipetraka ao misy faty ambohitra tsy nivoaka tao mihitsy izy ratsy ny andro ny fandevenana ny alarobia manaraka an'io ary tsy nivoaka hitsapa lahelo na anoatra zany fa niantso ny renireo zaza mianadary eo hoe mifona fa zany nahatonga an'ireo zavatra ireo fa tsy nieritreretiko hoe tokony ho avo azy mianadary miditra amin'ilay fanontanianao amin'izay olona ray roa no mikendreny dia atao amin'ny fekekeliko nataony no nanambarany fa no niamehana sy ny zavatra nataony dia tsy nieritreretiny olona mpolony 30 ny olona matiny le zavatra nataony satria nieritreretiny fa ho rety olona rety any no hovo an'le pozina kanefa dia nahazo olona maro ny zavatra misy dia noho ny valifaty sy ny lomilominy mpianakaviana noa natonga an'izao rafitiniko ary satria za dia mahazo tatitra isan'andro niteneniny amin'ny mikasika ny enquête niteneniny teo amin'ny enquêteur zay sahan'ny polisy pirenena sy gendarmerie pirenena dia rafitinina le zavatra nitranga dia tsotra nisy an'ilay kozinina anankiray ny tompopety zay nanao ny sakafo efa nanana lomilomy tamina kozinina anankiray ny antony dia inona araka ny teneniny Andriamatoa minisitra teo
ny zokovaviny io a nanao sakafo io na afaka lazaintsika hoe traiteur zany nanao sakafo tao ny zokony vavy dia sakaizan'le cousine vadiny cousine ny anankiray manambady ara-dalàna zany le cousine io fa sakaizany zokony tia nanao sakafo ty tamin'ny taona 19 sy 20. Rehefa ny sakaiza izy ireo dia bevoka le zokony tia nanao sakafo ty ary nekeny mino fa tsy zakan'le cousine n'le vadiny io zany hoe ny sakaiza amin'le zokony tia nanao sakafo tia ka bevoka izy dia niteraka. Rehefa teraka ny zokony io nanao sakafo io, roa herinandro taoriana naterahany dia maty, ary herinandro vitsy taoriana nandevenana anazy dia maty indray ny zanany ao anatin'ny enquête daholo zany. Io nanao sakafo io zany efa manana ilo amin'le cousine ny anankiray namonjy fety ito hoe enao zaho ozy izy dia tsy miala aminao fa enao nafatiny zokoko sy ny zanany ary tsy maintsy mbola hivaly aminao natao. Ny zavatra mitranga amin'izao tsika amin'ny teny izao zany dia rehefa nandeha ny fety maty anisan'ny voapozina ilay cousine ny lazain'le nanao sakafo ty fa nanatona ny zokiny, ary maty ihany koa ny vadin'le cousine izay sakaiza an'le zokiny. Zay le zava-misy. Ny zavatra nitranga dia araka neny monsieur le ministre teo zany dia ny hoe nanao aveu io vehivavy izay naponjy io zao tamin'ny lay anabaviny lay mpanao baolina kitra izay naponja ihany koa ny fona nandohalika taminy hoe zany navita an'izao ratsy rehetra zao fa efa mandry ny saiko fa vita ny valifatiko fa zakaiko zay ho zakaiko. Zay teneko anareo teny marina tsika androany ary zany ny zava-marina sy ny zava-misy ao anatin'ity tantara ty. Ny zavatra mbola nanao enquête moa madame procureur fa ny zavatra mbola mitanga dia izy nanao an'io poziny io mitondra ny zanany tao amin'le fety fa ny zanany nakatony tao an-trano tao amin'ny efitra ray nanaovana ny fety tsy navela nivoaka tao ary tsy maty ny zanany fa ny zanany cousine hafa indray fa nifeterany hoe aza misakafo nareo fa mbola ny sakafo ihany dia maty le zany cousine hafa ro menada. Rehefa nandeha ny fiandrasam-paty tsy nivoaka ny trano izy fa alohan'ny fandevenana izy nivoaka ary nifona tamin'ilay ray aman-dreny tao hoe tena mifona aminareo fa zany natonga an'izao zavatra rehetra zao. Mazava be izy nanao sakafo tsy narary tsy maty, ny zanany noetiny tao sakafo tsy narary tsy maty.